Falmerabantsika rehetrarehetra indray androany alakamisy fahaenina volana jolay. Araka ny titre izay nomeko io dia tsy manan-kery ny filatsahan'ny Andry Rajoelina ho fidiana tamin'ny 2018. Ho averiko ilay izy efa notenena ihany izay tamin'ny voalohany indrindra tamin'ny herinandro tamin'ny voanivoaka ty resaka nationalité fa tiako iverenana ilay izy satria misy fitoriana izay tokony ho apetraka mikasika izany. Tamin'ny herinandro izahay nametraka fitoriana teny amin'ny parquet Antananarivo. Ny fitoriana izay napetraka dia mitory an'i Andry Rajoelina amin'ny maha olon-tsotra azy, amin'ny maha Andry Rajoelina azy fa tsy amin'ny maha filoham-pirenena azy, olon-tsotra izay nametraka ny taratasy izay filatsahana ho fidiana mbola latsaky ny 10 taona kanefa nampiasa osoka teo amin'ny fanambarana diso sy ny fanafenana fa izy dia efa tsy mizaka intsony an'izany zoam-pirenena malagasy zany. Raha ny tokony ho izy alohan'ny anaovana enquête, alohan'ny zavatra mahita an'izay zavatra ny parquet ao Anosy dia tokony manao saisine avy hatrany ny filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany manao ny question préjudicielle, soulever ny question préjudicielle alohan'ny anapahany hevitra hoe ampanao na tsy ampanao enquête. Tsy hoe sanatria hanoro ny asany andreo izay tompon'andraikitra ao amin'ny fitsarana fa mahagaga ihany na izany ara ny tsy tenena ny fampanoavana ao Anosy mikasika an'izany na dia hanazava fotsiny ihany ara hoe inona ny tian'zareo atao na inona ny tiany tsy atao fa na inona izany no itodiany dia mazava ny lalàna alohan'ny anaovana enquête, alohan'ny andehanany zavatra rehetra, tsy hoe any amin'ny audience na inona fa ahafahany mahita na tompon'andraikitra izy na compétent moa izany filazana azy mahefa na tsy mahefa izy tsara ny raha io dia misouleve an'izay atao hoe question préjudicielle mikasika ny nationalité any Andry Rajoelina izay. Hatreto anefa mbola tsisy izany, tsy maninona miandry fa gasy isika. Tsika moa izany mbola gasy fa mbola tsy mitondra ny nationalité vahiny ka dia miandry izany isika fa gasy. Fa na izany ara dia hiditra amin'ny tapany faharoa indray isika dia ny fanatonana ny cour électorale na ny fitsarana izay mahefa hitsara fifidianana. Inona ny antony? Araka ny teneniko ireo olona rehetra izay nilatsaka ho fidiana tamin'ny 2018 dia mila manana nationalité malagasy. Anisan'izany Andriamatoa Andry Rajoelina. Ny fananana nationalité malagasy dia tena hoe condition sine qua non. Raha tsy manana nationalité malagasy ianao dia tsy voaray akory ny antota taratasinao ary ninona zany zavatra ao na mety hoe tsy inscrit dans la liste ianao misy condition maro be ny filatsahana ho fidiana fa ny voalohany indrindra voalaza ao anaty constitution akoatra ny taratasy rehetra izay takiana izany filatsahana ho fidiana zany dia ny fanananao ny nationalité malagasy ary mbola zakainao zany zoam-pirenena malagasy zany. Dikan'izany dia izao tena condition constitutionnelle voalaza ny lalàna faratampony ao Madagasikara dia ny lalam-panorenana ny fananana izay zoam-pirenena malagasy, fizakana an'izay tsy hoe test d'ADN akory ny atao na hoe certificat de filiation malagasy ianao ve dia manana ray sy reny malagasy, ianao ve teraka tao Madagasikara, ianao ve manana razambe malagasy, ianao ve d'origine malagasy. Tsy izay akory no takiany ny lalàna fa ny takiany lalàna dia ianao ve malagasy mbola mizaka tanteraka an'izany zoam-pirenena malagasy zany. Inona ny anton'izay dia izao, tsy misy condition momba izay zoam-pirenena malagasy izay akoatran'izay ny ao anatin'ny constitution. Any amin'ny constitution na firenena hafa misy an'izao hoe ohatra izao ny eto Frantsa mila ianao mizaka ny zoam-pirenena frantsay farafahakeliny 10 taona alohan'ny ilatsahanao ho fidiana. Ny any États-Unis dia mila ianao mizaka an'izany zoam-pirenena amerikanina ary
teraka teo amin'ny firenena Amerikanina. Izay ianao vao mahazo milatsaka. Ny antsika zany io ihany aloha hoe mizaka ny zom-pirenena malagasy ary mbola mizaka izany zom-pirenena zany. Efa izay fotsiny ary ny atao amintsika zany dia efa tsy feno ilay fepetra. Tsy feno ny fepetra ny latsahany Andriamatoa Andry Rajoelina ho fidiana tamin'ny 2018. Averikiano ho an'izay mametra-panontaniana fa maninona kay moa amin'ity andro 6 juillet tamin'ny 2018 ianao tsy niteny an'izany. Dia hoy zany voalohany indrindra aloha raha fantatray tamin'ny 2018 izany dia efa tsy nekenay. Ny fantatsika rehetra tamin'ny 2018 dia hoe mizaka zom-pirenena anankiroa i Andry Rajoelina fa tsy nisy nalala exactement hatraiza na oviana na tamin'ny fomba ahoana nazahoany an'izany zom-pirenena zany. Taty aoriana izahay zany hoe tamin'ity volana Jona 2024 ity vao nahita ny passeport ny Andry Rajoelina teo izay vao nanao ny fikarohana rehetrarehetra hoe ahoana marina moa nazahoany ity passeport ity, passeport renouvelé ve ity sa passeport délivré tamin'ny 2015 sa ahoana. Teo izay zany vao nikaroka hoe ahoana ny fomba azahoana ny information mikasika an'izay nationalité ny Andry Rajoelina izay. Dikan'izay ny asa izay nataonay amin'ny mampanohitra Averikiany lehibe ny fivondronam-be ny mpanohitra na ny rodi-be ny mpanohitra aty ivelana ny tenako. Tsy miresaka aminareo en tant que hoe détective privé, tsy miresaka aminareo en tant que lanceur d'alerte, tsy miresaka aminareo en tant que Faniry Soerinaivo tsotra fotsiny mitondra ny vatantenako, fa amin'ny fikambanan'ny rodi-be ny mpanohitra izay tariko aty ivelany no ijerenay hoe ahoana marina moa fandehan'ireto olona mitondra antsika reto. Teo zany vao hita ny taratasy rehetra mikasika ny Andry Rajoelina. Teo koa nahitana hoe andrekako ay zany isika ity nandritra n'izay 5 taona zay, 5 taona latsaka moa zany. Tena hoe voafitaka daholo, voafitaka tanteraka na ny gasy malagasy tsotra izay ny fitany Andry Rajoelina na ny malagasy tsotra izay no fitana ny vatony nangalarina ny vatony na ny malagasy tsotra izay natsona ihany koa anatrika ny spectacle rehetra sy ny mitina rehetra ny Andry Rajoelina. Raha ohatra na fantatra ireny olo ireny fa tsy malagasy io olona nirotsaka ho fidiana io dia tamin'izany dia efa tsy ohatran'izao ny fandehany tantara. Ka na dia ilaza ary zareo hoe efa tsy anaty fifidianana intsony izay efa mahandrasa fifidianana. Tsy tompoko. Rehefa misy zavatra osoka omeko ohatra ianareo ohatra tsotra fotsiny. Rehefa misy zavatra osoka tsy ara-dalàna dia amin'ny fotoana izay ahitana an'izany no mijanona izany osoka izany. Tsy maintsy hajanona izany osoka izany ary manomboka eo no tokony andeny fepetra rehetra araky ny lalàna izay anajanona izany osoka izany. Meko ohatra tsika. Tsy ekeny lalàna any Madagasikara aty Frantsa amina firenena marobe ny fanambadiana indroa na ny bigamie na polygamie. Ny fanambadiana ara-panjakana io resahako io tsy miditra any amin'ny fomba musulman tsika fa ny mariage civil no resahako. Tsy ekeny ny fanjakana malagasy ny bigamie. Rehefa une fois ianao nanambady vita soratra indray mandeha tsy azonao atao intsony ny manambady misoratra fanondroany na any Madagasikara na any Israely na aiza eto an-tany. Raha mbola misoratra amin'olona anankiray ianao dia bigamie ny anaran'ny fisoratanao faharoa. Ka na dia ohatra raha ny kopia ianao nangataka kopia ianao nangataka certificat de célibat ianao dia mbola nahazo noho ny erreur de déclaration izay nataonao tany amin'izay toerana mipetrahanao sy nangalanao kopia nangalanao certificat de célibat ka mbola nahazo ianao certificat de célibat salaminazahoany Andry Rajoelina ny certificat de nationalité malagasy dia misoratra fandroana ianao dia eloka eo anatrehan'ny lalàna izany. Ary amin'ny andro sy fotoana afatarana na fanjakana na iza na le vadinao taloha na le vadinao vaovao na olona tsotra mahafantatra fa nanao bigamie ianao nanao polygamie ianao dia nul ny mariagenao ary andraisany fanjakana fepetra izany tsy mila hoe ataovy aloha ny divorce tamin'ilay voalohany
zay vao na tamin'le faharoa zay vao voalaza fa tsy manan-kery le mariage nataonao iny. Amin'ny fotoana ahafantarana dia tsy manan-kery ilay fisoratana faharoa nataonao satria ianao efa nisoratra mialoha. Ohatran'izay koa zany dia amin'ny fotoana ahafantarana fa tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy Andriamatoa Rajoelina dia eo no miaingany ataontsika processus rehetra ilazana fa tsy ara-dalàna, invalide, tsy valable ny fametrahana atota taratasy hovidiana sy ny firotsahana hovidiana tamin'ny 2018. Iza ny tokony andraindraikitra amin'izany? Ny CENI, ny cour électorale izay ny HCC no manao an'izany fa cour électorale kosa ny anarany mitondra an'izy ary ny fitsarana mbaratonga voalohany. Nandritry ny 3 andro maninitra nanazava an'izay lalàna izay taminareo amin'ny fomba tsotra, amin'ny fomba ataoko hoe amin'ny teny gasy, amin'ny teny frantsay mba hampazava anazy, mba hampiasantsika ny fahalalantsika ary tsy voatery ho juriste daholo nareo nanaraka anahy fa misy malagasy tsotra mba hafantatra ny lalàna sy ny zonareo, ny zontsika, mahalala ny raharaham-pirenena dia milaza aminareo eto zany fa ny cour électorale izay ao amin'ny HCC, ny mpikambana ny HCC zany hoe confondu ao amin'ny HCC zany ny cour électorale fa amin'ny maha cour électorale azy dia tsy voatery ho chef d'institution no manao requête, manao saisine ny cour électorale. Ny cour électorale dia afaka ataon'ny candidat rehetra saisine. Ny atao hoe saisine dia hoe fitoriana apetraka na fangatana apetraka eny anivony zany andrim-panjakana izany, izany andrim-pitsarana izany. Izay saisine ny cour électorale izay dia azon'ny candidat atao, azon'ny électeur atao, azon'ny observateur électoral atao. Ka ankehitriny dia ireo collectif des candidats à la présidentielle de 2018 izay notarihiko ihany koa tamin'ny androny tamin'ny 2018 notarihina izany collectif des candidats zany mba hiady tamin'ny osoka ary nisy 4 teo izahay, nisy moa ny alan-daharana fa misy no nijanona jusqu'à hatramin'ny farany. Ireo collectif ireo no antsoina efa mandeha moa ny fifampiresahana any Madagasikara any misy aty toerana ohatrany za zao aty i président et régional Mampiana mivezivezy eo misy candidat hafa ihany koa izay aty ivelany aty misy ny any Madagasikara, ny Serge Imbe zao aty ivelany aty, ny ambon'izay zany any Madagasikara dia efa misy ny fifampiresahana amin'ireo izay any Madagasikara anao an'izay ivondrona indray ao anatin'izay collectif izay ka ametraka ny saisine ny cour électorale io isika. Raha ny vinavina dia eritreretinay ho apetraka rapitso izany fitoriana na izany saisine ny cour électorale izany. Raha vita moa ilay izy dia manasa antsika malagasy rehetra ho avy eny. Raha riva na rapitso maraina ihany dia efa miantso anareo raha ohatra ka vita rapitso ny fanangonana an'ireo ancien candidat tamin'ny 2018. Raha tsy vita rapitso ilay izy noho ny misy any province, misy tsy voatery ao Antananarivo, misy any Majunga, misy any ambanivohitra rehetrarehetra dia ataontsika amin'ny andro manaraka. Fa dans tous les cas dia manao antso eto an'izay tsy tratran'ireo namako antso any Madagasikara, mila isika mivondrona indray ao anatin'izany collectif des anciens candidats à la présidentielle de 2018 zany mba ametraka ny requête saisine ny cour électorale mba angataka ny invalidité déclarée non valide ny candidature ny Andry Rajoelina. Mamela anareo mampiasa an'ilay teny frantsay satria mazava tsara ilay izy rehefa ataoko amin'ny teny frantsay ilay hoe invalidité, tsy valide, tsy valable, tsy manan-kery, tsy mahafeno fepetra. Ny teny gasy rehetra fatsika milaza zany tsy mahafeno ny fepetra ahafahana mandray azy, izay natao hoe validité. Izay tsy fahafeno ny fepetra na ahafahana nandray ny firatsahany Andry Rajoelina ho fidiana izay no apetratsika eny amin'ny HCC.
ka zazany dia miteny ianareo ao amin'ny HEC na cour électorale satria cour électorale ny titre andraisantsika anazy fa tsy haute cour constitutionnelle. Ianareo amin'ny cour électorale malagasy ianareo, zanaka malagasy ianareo, mizaka ny zom-pirenena malagasy ianareo, nomena didy sy andraikitra ianareo, hitondran'izany andraikitra cour électorale, hitondran'izany pouvoir judiciaire izay représentenareo zany. Ianareo zany no mampiseho ny fahefa-pitsarana andrarak'ilombiandova ianareo, amaly ny vahoaka ve ianareo ka ampiatra ny lalàna amin'io article 46 ny constitution io sy ny article 42 ny code de nationalité malagasy, article 46 code de nationalité malagasy izay milaza fa amin'ny daty nandraisanao zom-pirenena vahiny hafa no mijanona tanteraka ny mahazom-pirenena malagasy anao. Ka ono any aminareo ny fanontaniana, ampiatra ny lalàna ve nareo? Manaiky ve ianareo ampiatra ny lalàna amin'izay? Sa mbola hialokaloka ao ambanin'ny hoe azo raisina fa tsy mitombona? Sa ve nareo mbola hitady subterfuge na hoe fialana bala indray ka ilaza hoe incompétent na forclos na tsy haiko intsony izay zavatra tenenareo eo, fa miteny any aminareo no mitodika ny vahoaka malagasy rehetra sy ny vahoaka rehetra eran'izao tontolo izao, satria dia efa mahafantatra ny raharaha io daholo ny ambasady sy ny firenena rehetra représenté ao Madagasikara. Nampafantarinay fa tapitra tamin'ny andron'ny 19 novembre 2014 ny fizakana zom-pirenena malagasy any Andry Rajoelina. Ka izany dia miteraka fahaverezan-jo ilatsaka hovidiana ao Madagasikara, miteraka conséquence marobe izany eo amin'ny sehatra nasionaly. Fa hatreto aloha anomboantsika azy dia miantso ny fahendren'ny fitsarana isika izay mbola veriko fa fitsarana malagasy mbola misy fahendrena, mbola manantena hoe mbola hitsara araka ny rary sy ny hitsiny. Fa rehefa tsy anao moa izy atao akory, hitantsika indray ny zavatra atao manaraka. Fa hatreto aloha dia miantso an'izany fahendren'ny fitsarana izany tsika, miantso an'izany fahendren'ireo malagasy mpiray tandrazana amintsika hoe any aminareo ny lakilean'ny firenena, ka ianareo ve zany andrarak'ilombiandoha. Rapitso no apetraka izany fitoriana izany raha sitrapon'Andriamanitra, raha ohatra ka voantso daholo ny namantsika, raha sanatria tsy voantso daholo ny namantsika candidat rehetra, milaza koa fa ianareo olon-tsotra izay manana kara-pifidianana, izay voasoratra tao anatin'ny liste électorale tamin'ny 2018 dia afaka mametraka saisine ihany koa. Alefanay ny modèle izay ho an'ny rehetra dia afaka mameno ny anarany eo izay teanao izany, na andehanao mitokana na andehanao mikambana hoe izahay ato an-trano izay voasoratra tao anaty listim-pifidianana famille zao dia ametraka fitoriana, mba ho symbolika ilay fitoriana, mba hoe hotsika malagasy rehetra no sarotiny amin'ilay izy, fa tsy hoe izahay en tant que candidat ihany. Tsara ho fantatrareo fa matoa izahay nanapa-kevitra hiditra amin'izany atao hoe candidat la présidentielle zany, fandraisana andraikitra, fa saingy tsy akinina aminay irery ny andraikitra ho an'ny firenentsika, fa samy manao izay tandrify azy koa. Ka eto izany dia miteny hoe ho anareo izay malagasy maniry ny anao an'izany dia ho alefanay ny modèle dia afaka manao ihany koa. Tsy voatery ho ampahafantarina publiquement zany fa dia afaka atao any amin'ny HEC no mahafantatra iza ianareo nametraka an'izany fitoriana zany, satria niny tanteraka fa misy dia misy tokoa ny malagasy tia tandrazana ny olom-pirenena izay maniry ianao an'izany, ka dia omena ianareo ny modely ianareo mametraka an'izany miaraka amin'ny antota taratasy izay ilaina, dia ny attestation d'inscription sur la liste électorale, ny kara-pifidianana izay nifidiananareo, ary ny copian'ny décret de naturalisation sy ny copian'ny journal officiel izay ananantsika rehetrarehetra moa zany ny lien amin'izany. Zay no tiako resahana androany. Fa rapitso isika
dia mihoana eto ihany omeko anareo ny ora ahafantarantsika raha ho tafapetraka rahampitso ihany zany fitoriana zany na tsia. Zay fa dia mametraka ny mandram-piona mandram-piresaka ho antsika rehetra ary misaotra indrindra hatrany ho an'ireo malagasy izay vonona indraindraikitra, izay tsy mitsoaka didy, izay tia an'ity tandrazana ity ihany koa miaraka aminay fa tsy apetrakintsika amin'izao fotsiny ny fandikan-dalàna miopampana izay natao tamin'ny firenentsika. Misaotra indrindra tompoko.